miraviravona ry avana malala azontsika miola toy izao azontsika indray miainy ny tenin'andriamanitra naiza misy ianao mba azonao mahafantatra tokony miainantsika indray amofinaina miainantsika amin'ity andro meny tompo anao anio ity ho aminareo ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana amen. Alarobia 9 Aogositra 2022 banjinantsika ny lohateny manao hoe mifampahery ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho, avaiza famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mavelany angozozana eny tongotrao, tsy rendrena eny mpiaro anao. Eny tsy matorona rendrena mpiaro ny Israely. Jehova mpiaro anao, Jehova fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fananao izy. Jehova hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho marak'izay. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra mahery ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomana ho anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary mevonay sy narinao masina izay. Tompo, tsy tanteraka izay, koa manatinao mpanitra tena, maminjafo aminay ary mamela anerikay no niavitra nentin' Jesosy Kristy anay teo amin'ny amin'ny Tompo, hamaky-sian'ny mofonainy izay, dia tario amin'ny fananao masina, mba mantaranay ny sitraponao, fa miantso anay ianao ary manentana anay azonay mifampahery. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny bokon'ny Samuela. Samuela 2:10 ny 9:7 ka hatramin'ny 4:10. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary efa hitan'i Joaba fa teo anoloany sady teo ivohany fahavalo dia nifidy olona tamin'ireo voafantana tamin'ny Israely rehetra izy, ka nalahany ady tamin'ny Siriana. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentin'ny Abisay rahalahany alahany hiady amin'ny taranaka amony. Ary izy, raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaka amona dia vonjeko ianao. Mahereza ary ka aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàn'Andriamanitsika, aroka Jehova anao izay sitrapony. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandrosy ady amin'ny Siriana, ary dia nandositra ny ala teo anoloany ireo. Ary no nihita ny taranaka amona fa nandositra ny Siriana, dia mba nandositra koa izy ny ala teo anoloan'ny Abisay ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namery ny taranaka amona ka tonga tany Jerosalema. Amen. Kay masino, mba namasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy mofinaina ho antsika anio ny vakena tamintsika teo. Samuela 2:10-7 dia tantara milaza ny adiny Davida tamin'ny Amonita sy ny Siriana ary nandreseny azy. Miatrika zava-tsarotra sika ka noho izany mahay mandamina tsara. Zany rehefa zava-dehibe ny ambaran'ny ten'Andriamanitra fahaizany mandamina tsara. Rehefa hitan'i Joaba fa nanodidina azy ny fahavalo dia nandray andraikitra sy nanao fandaminana izy. Misy ireo nalahany hiatrika ny Siriana ary misy kosa nalahany hiatrika ny taranaka amona. Ilaina araka izany ry havana ny manana fahaiza-mandamina manao anareo olana maro samihafa tsy maintsy hatrehana. Voasoratra hoe ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady. Ny fanovozana hery tany anefitra 7 alina ny pakady ny hatrehany Jesosy ny fanompony. Avy eo dia ny hatrehana patoniana ireo setra rehetra. Miatrika zava-tsarotra isika ka aza metehitra amin'ny herinao irery. Aza metehitra amin'ny herinao irery. Raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaka amona dia vonjeko ianao. Sady nanaiky anolo tanana ny afo Joaba no manaiky ampiana eo ampiatrehana ny fahavalo-imbonana. Tsy misy manana ny ampy tokoa fa sambatra izay mifanampy. Ilaina ny fampizara izay mavesatra, tsy metehitra amin'ny herin'olombelona koa nefa fa voasoratra hoe ara-petrao amiko ny fanahinareo rehetra fa izy no mianareo. Andriamana, miatrika zava-tsarotra sika fampahery ary dia manaiky ny sitrapony tompo. Dia hoy ny teny eto, mahereza ary aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàn'Andriamanitsika, aroka Jehova anao ny sitrapony. Ny fananana tanjona ry havana malala izay entitra sy mazava, ny fiankinana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tadidio fa hery lehibe ho an'ny mpino. Raisy izany, dinio ny tenanao, manona an'izay hatrehanao ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa miatrika zava-tsarotra mandrakarivo izay, ka tokony andamina tsara, ka tsy tokony andeha amin'ny herinay fotsiny fa mifampahery ary manaiky ny sitraponao Andriamanitra. Misaotra tompo fa hery lehibe ho anay ny finoana izany, ary mivavaka izay ho an'izay rehetra hiatrika rosolonda lehibe atao amin'ny Fort-dauphin, ny ananana fahavonona nampandroso ny voninahitra ao amin'izay hevitra entina ho tanterahana amin'izany rehetra izany. Tompo, sitrandro marary ka nomenao fanantenana ho amin'ny fanasitrana, mpanasitrana maindrindra ianao ka toany asa fitsaboana.
amparezinao ireo azony manjo dia vonjenao ireo marifikolona ary ireo sahirana. Itsovanao ireo any ampigadrany any koa. Da io ny fiazaka zanay amin'ny asa manjara amin'ny fianarana amin'ny tokantrano ary amin'ny fikasana rehetra. Mivavakay dia teny aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe gadray eo izay ny-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo ny anio izy sahaza ao anay ary mamelà ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoanariavana nitsodrana tolotra anao minaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona faoka fihavana sy ny fona mba fisaorana no hitanao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadan'Andriamanitra sy metry ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo n'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.